Faly maraba ny mpakafy ny nahandro rehetra tonga eto amin'ny fandaharana izay iarahan'ny chef-ny aminareo indray ianareo. Androantsika dia hiofana hianatra trano moa hoe ohatry ny ahoana indray tovi-dona atao rehefa hikarakara ny mananasy na ny ananasy. Raisitsika ary amin'ny mananasy anankiray dia hoe mamantapantatra somary sarotra ilay hoe ahoana ny ahafantarana hoe masaka na manta tsara io mananasy io. Dia reto moa izany eo eo tsy tena hoe masaka be voalohany izy raha mihoatra ny habeany ka mavesatra dia be rano izy izay. Faharoa raha sotomintsika tiana atao hoe feuille, raha mora sotomina ohatr'izay izy dia izay izy anisany efa masaka. Mora sotomina be moa izy dia vao maika masaka. Fahatelo raha iantsika manitra izy dia anisany masaka ihany koa. Inona arany mombamomba an'ity ananasy ity na mananasy. Ity izany no antsointsika hoe feuille na ny raviny. Ity no antsointsika hoe corne na ny vatany ary ity no antsointsika hoe base na ilay fototra ambany iny. Maro isan-karazany ireo fomba azontsika moasana ny mananasy. Aka ohatra anankiray izao tsika somary atao oblique ilay izy. Alana aloha ny baziny. Tsara koa izany raha couteau à dents sy ohatran'izao ny hitetehana ilay mananasy. Alantsika aloha izany ny extrémité iray na les bases. Rehefa vita izay dia alantsika ihany koa ilay anankiray misy feuille. Rehefa vita izay dia alana kely manifinify amin'ilay couteau à dents de scie. Ataontsika ohatr'izao. Fomba epluchena anazy indray izany dia ohatr'izay. Tsy maninona na mijanona eo ary ny masony na les yeux-any. Samy manana ny fitetehany anazy fa anisan'ny fomba anankiray izany ty ataontsika ity. Arahana tsara ohatr'izay. Tsy maninona na mijanona eny ary ireny masomasony ireny fa mbola ho alantsika ireny avy eo. Ohatrany rehefa vita izay dia mahita masony tsika somary manao oblique. Dia iny amin'izay izany no ezahantsika alana tongilana toy izao. Dia lasa manana endrika somary oblique izy. Tsy atao lalina be fa lasa very be mananasy tsika. Ohatr'izay. Raha ohatra moa izany izy mbola nisy tsy afaka tsara dia afaka alana tsara ny sisiny ambany iny. Manana endrika an'izay somary oblique izay izany ny tanjontsika amin'ilay manala anazy manaraka an'ilay oblique iny. Mety tena mahazatra antsika ilay hoe alana ngezangeza matevina izy fa fomba anankiray entina hanomezana endrik'ilay mananasy izany izay ilay hoe manala ny masony amin'ny oblique izy izay. Manana endrika toy izao izany ilay mananasitsika rehefa vita. Raha ohatra moa izany izy ka tsy tohizantsika fa atao an'izay dia afaka alana fotsiny indray izy
arahana toy izao indray izy avy eo. Misy karazan-droa zany ny formation izay nomeko anareo na manala anazy masony oblika ohatr'izao na tonga dia arahana tsara fotsiny alana tsara matevitevina zany ilay masony ohatr'izay. Raha hitetika anazy rondelle isika dia atao toy izao fotsiny. Efa misy moa fitaovana efa manala an'ilay eo ampovoaniny iny fa ny antsika zany raha mbola tsisy dia afaka didinina ohatr'izao. Dia alana ilay ampovoany. Iny ampovoany iny tsy dia tsara mihinana azy fa tsara zany alana ilay ampovoany iny na ilay taolany filazantsika anazy rehefa afaka ohatr'izay izy dia iny no atao hoe rondelle d'ananas. Raha ohatra indray zao tsika anao D grand D dia alaitsika ohatran'iny izy izy ty ohatra izy fampianarana foana dia rehefa avy eo amin'izay na morceau be ihany koa azontsika tenenana anazy dia atao toy izao ohatran'iny indray zany raha ohatra ka anaovana salade de fruits izy dia tetitetehantsika madinidinika tsara na atao D dia toy izao indray ny azontsika amin'ny salade de fruits. Toy izay indray ny tetitetika izay nataontsika aloha fa rehefa avy eo tsika hoe inona ny azo atao dessert ankoatrany hoe hohanina amin'izao izy dia ho hitantsika eo rehefa avy eo fa isentro kely aloha tsika hiaraka amin'ny CFP Ni sy ny lalao ny nahandro. Ny lalao ny nahandro dia miditra ianao amin'ny page ny nahandro. Misy décoration kely namboarina tamin'ny ingrédient anankiray izay ao anatin'io page io dia miezaka ianao mamantatra hoe inona io akora nampiasaina io. Rehefa vitany fantatrao zay dia valianao ao anatin'ny commentaire hoe izao ilay akora nanamboarana azy. Raha tianao ny hiatrika ny fifaninanana atao en live izay atao eto amin'ny CFP Ni anjoma eo anilan'ny radio télé sisay dia misoratra anarana ianao amin'ny SMS amin'ny numéro téléphone efa ao anatin'izay page izay ihany. Ka ny fisoratanao anaranao dia azahoanao misitraka an'izay fanatrehana fifaninanana izay amin'ny 18 février ny fifaninanana ka izay rehetra mpandray anjara dia ahazo fiofanana pizza sy gâteau daholo atao amin'ny CFP Ni na ny mandresy na ny tsy resy moa zany fa mpandray anjara rehetra ary koa mbola ahazo puce RTL maimaimpoana daholo amin'ny fotoana io. Ny voalohany anankitelo kosa ny telo voalohany dia hiofana hianatra pâtisserie feno atao amin'ny CFP Ni gratuit ihany koa. Koa mijereva ny fandaharana trany atao amin'ny Finaritra Rô. Faharoa jereo ny page ny nahandro ahafahanao manaraka tsara ny lalao. Izay indray ary ny fandaharantsika ny anarantsika androany dia hoe ohatra ny ahoana ny mitetitetika mananasy. Misy ny atao manala masony mananasy atao oblika ampiasaina ny couteau à dents de scie mba hanamora ny famoasana mananasy ary azo tetitetehana isan-karazany izy arakarak'ilay dessert na sakafo tianao atao. Mariako aloha fa ny mananasy sy ny ronono tsy dia tsara miaraka.
fa makarary kibo dia miteraka allergie ihany koa mahatonga ny intoxication alimentaire ka sao dia lasa ny invité-anao na ny olona omenao sakafo arary kibo. Azo atao jus tsara ny mananasy afaka hohanina tsara alohan'ny matory satria anisany mampatory izy. Azo hohanina isan'andro ihany koa fa tsy hoe mananasy haingeda be iny ianao reny fa manodidididina 100 grammes à 150 grammes eo zany no ara-pahasalamana amin'ny mananasy tokony hohaninao. Vokatra izy zao dia mahazo vidy mahazo mamantatra dia raha izy antsoratra daholo fandray andro ianao mbola hifaninana momba an'izany fiofanana atao amin'ny CFP Ni zany. Izay indray ny tandarantsika andrany fa manaraka indray.